Good morning! Inona indray aloha hevitsika anio atao amin'ny fashion tips. Ahoana ny fomba anaovanao ny salopety jean anao? Zay le izy salopety jean fa tsy salopety le pataloha reny aloha fa salopety robe izy dia sady jean ihany koa. Misy karazany telo be zao reto mety be aminao ary araka ny hoe mety fomba fiakanjonao, mety hoe somary emo ianao, mety hoe somary tsotsotra ianao dia mety aminao reto karazany reto fa aza miala lavitra. Raha mbola mpianatra ianao ka hoe andeha hianatra ohatra ka te hanao an'izay salopety jean izay dia mety aminao izy pôzy voalohany ity satria ambonin'akanjo tsotsotra kely robe salopety amin'ny ankapobeny jean foana ny robe salopety aloha afaka entina tsara foana izy na amin'ny andro ririnina na amin'ny andro mafana. Hainareo tsara angamba niny fa asiana anatiny fotsiny na t-shirt na ambonin'akanjo kely na akanjo ba dia efa mety. Robe salopety matetika aloha dia en denim foana zany hoe en jean. Ampiarahantsika amin'ity haute tunique en rayure ity izy ary hitantsika fa misy ohatran'ny style tsara tarehy kely amin'iny sorokiny ary satria moa mety hoe misy masoandro arakaraka aleo ampiarahantsika amin'ny satroka mainty ihany izy eto mba hanome style azy tsara. Ny bracelet moa dia vita amin'ny aluminium izy eto dia zay aloha ity pôzintsika voalohany ity. Mino fa maro be isika nankafy an'iny fomba fiakanjo voalohany iny ampiarahana amin'iny satroka somary maintimainty mahafinaritra be iny. Ity manaraka ity indray dia tsy miala amin'izay fa miloko hafa indray no ataontsika an'azy ary mbola salopety hafa indray ity manaraka ity mitovy tamin'ilay teo aloha teo ihany moa zany ity manaraka ity fa hafa indray aloha ny lokon'ilay anatin'ilay akanjo ary miloko volondavenona izy eto. Salopety mahitsy tsara misy an'iny bokotra telo iny eo amin'ny valahany ary nampiarahantsika aminy moa dia tsy miova amin'ny masagy ampiarahantsika amin'ny kavina miaraka amin'ny bracelet. Hitanao fa mitovy eto ilay kavina sy ilay bracelet samy vita amin'ny aluminium fa ampiarahantsika amin'ny teknisiany aloha izy. Raha somary tsotsotra ianao dia mety taminao tsara mihitsy ireny karazana salopety anankiroa voalohany ireny. Ity manaraka ity indray raha somary ilay mankafy ilay somary loko maintimainty ianao somary emo girl kely dia mety aminao ity satria sady maintimainty ny loko ao anatiny nampiarahantsika tamina accessoire maro samihafa tahaka izao. Tsotsotra ery ireny voalohany sy faharoa ireny fa ity manaraka ity dia mino fa tianao be ihany koa. Eto izy dia somary raha-piondana punk emo girl reny ianao dia mety aminao ity. Mainty ny débardeur natao tao anatiny ary misy an'iny capuche kely iny izy aty aoriana. Jereo amin'izao nge fa hafa mihitsy izy eto. Hafa ny didin'ilay salopety dia miavaka ihany koa manoloana n'ilay roa teo aloha. Mety foana arakarakitsika ihany moa hoe raha sanatrika mety hoe hanerikerika matetika manko manerikerika amin'izao andro ririnina izao dia aleo nampiarahantsika tamin'ity aro orana mainty ity. Dia ny kavina moa dia tsy niala tamin'ilay teo amin'ilay faharoa teo fa mitovy ihany fa eto indray izy dia miloko mainty fa teo manko izy somary miloko volondavenona. Tsy adino moa zany ny tenisy tsy haiko hoe tianareo ve ity pôzy fahatelo ity fa raha punkiste ianao dia mety be aminao ity.